Salama daholo tompoko. Salama daholo manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra, manonona ny fitiavany, manonona ny fanafahany, ny famonjeny, ny fahafenoan'ny fitiavany, ny herin'ny filazoantsara amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Ny zavatra ho resatsika androany dia akon'ny hetsika izay nisy teo Analakely iny. Inona moa zany hetsika zany fantatsika rehetra fa ilay hetsika izay niendrika asa délivrance, ny andreketan'ireo mpiandry zany sy ny ekipany ny atoko-pinoana zay nifanaika hiara hiasa tam'izany. Niteraka écho be mihitsy iny hetsika iny, ary izay écho zay no tarafitsika tsotra kely sy vetivety faninonantsika fiadanana ato an'io satria zary lasa fimehezan'ny olona ny hetsika délivrance tahaka ireny. Averiko indray zary lasa ataon'ny olona fimehezana fotsiny sisa ny hetsika délivrance tahaka ireny. Raha ny tokony ho izy izany hetsika délivrance izany de tena hoe mifono fahamatorana amin'ny lafiny maro. Mifono fahamatorana amin'ny lafiny maro amin'ny anambarako azy hoe voalohany indrindra ireo mpanao asa fandroana devoly dia izy ireo mihitsy aloha no manome taratra ny degré an'izay fahamatorana izay. Point important be zay za tsy miteny hoe tsy matotra akory ny tao amin'ny trézime ireny, tsy hany ny fizarana zay tiako hitondrana ny resaka amintsika, tsy am'izay, tsy toetrako zany, tsy fombako zany miporter jugement comme ça zany, fa ny atsika ny vokatra hoe fataro amin'ny voany ny azo de rehefa miteny ny vokatra de ny vokatra iny no anaovantsika constat, dia partiran'iny no anambaratsika ny fahamarinana, dia après am'izay ny olona no mametraka ny suggestion-ny hoe tsaratsara, kritika, tsy mahita fa tsy atson'ny hafa, esolo aloha ny andro eo amin'ny maso sy ny ohatrohatr'izany. Zay zany no anambarako anazy. Zary lasa fimehezan'ny olona ireny hetsika ireny. Mampalahelo iaho voalohany anambarako teo tokony ho hita eo amin'ny degré an'ireo mpanao délivrance ny fahamatorana. Ny faharoa ihany koa dia zany délivrance izany zany asa fandroana devoly zany de tena tokony hoe hisy impacta ihany koa am'ireo zay ciblé. Important be ihany koa zay ary indrindra eo amin'ny fiarahamonina zany tokony hisy an'ilay tremblement mihitsy, ovotra amin'ny soflan'ilay délivrance izay mitsoka amin'ilay toerana. Fa tsy zany anefa ny zavatra hitatsika. Zany ny zavatra hitatsika fa ny olona de anaovan'ny olona sarcasme, anaovan'ny olona ironie, anaovan'ny olona blague. Zany sisa ny zavatra iainantsika. Zany ny constat misy. Zany hoe ny zavatra ara-panahy zany eto amintsika de efa zary fimehezana sisa. Tsy isika ihany no mome an'io zavatra io tsy isika ihany no mome amin'io zavatra io, fa na ry zareo aty amin'ny tany mandroso zareo vahiny ny vazaha ihany koa de nome, tena ny ome ry zareo, ary izay ny intercepté anahy mihitsy zay zavatra izay. Ankoatrany hoe isika samitsika raha efa mifanondromolotra tsy misy afa-tsy ataontsika amitsikanikany, reo indray miaraka amin'ny akanjo fotsy, reo indray fa miaraka amin'ny saron-doha, reo indray fa milanja amin'ny baiboly, de asina photoshop misy devoly, asina photoshop misy sarina dragona, asina photoshop na endrika ambody mitafy zandrakondro, tsy misy diso akory zany. Oui, misy famarinany daholo zany, ary ny constat ny vokatra foana no miteny na fahandreny olona reny manambaran'izany sy ny efa dénonciation fanapotsiratsika ny zavatra efa nipotsiritsika teto a partir an'izay hoe nanao constatation na
fireakevitra tam'ireny hetsika ara-panahy ireny sika ninina endriko zany na zaika be na fivorian'ny sampana tsy haiko zay lazantsika azy mialatsiny tam'ilay fanonona zaika be teo fa ny zavatra misy dia ny vokatra ny vahino iaho teo dia ny ome ihany koa nisy hainao manjery anankiray zay malaza de malaza tokoa tsy tononiketo any anarany rehefa namoaka ny titre délivrance ton parvis analakely iny izy de ny ome lay présentatrice tena ny ome izy ary tao anatin'ny fimezany de nanaovany ironie fandrabirabina ilay fimezana hoe comment ça se fait izy izy ka hoe efa mitangana be mihitsy any sécurité au Madagasikara ny alajaza ny corps de membria zay fandresantsika teto ny resaka kidnapping sy ohatrohatry zany de ny solution hitan'ny fanjakana ozy izy zareo dia délivrance de izay zavatra zay niomezany zareo sy nataony zareo grand titre tam'y chaîne télévision anankiray ary taminao vaovao be mpanaraka be mihitsy amin'ny heure précise hoy ateo hoe tsy isika ihany nome isika raha moa miome ka hoana ny olona no tsy ome raha raisiko am'le hoe fijerin'ny zareo tany mandroso am'izay fumezana izay de ataoko ihany hoe lojika lay fumezana zareo satria zareo manana ny moyen ohatra zao aty Frantsa zao aty Europa mirehitra ny ala afo partout zany et à un moment donné efa proximité en Île-de-France mihitsy efa aux entourages zany efa akaiky anay ny firetana forêt Fontainebleau tena hoe retareta de amitsika miresaka zao any Gironde ana Bordeaux any tena afo be ny joalajoala Rhône sy ny sisa rehetrarehetra any Espagne efa tsy tenenina intsony manana ny moyen zareo zany raha ataontsika hoe misy afo mirehatra eo inversetsika ny misera misy hoe any amin'ny zareo zany misy alajaza aty zany ataontsika hoe misy an'io tapaka varira sy ny insécurité io zany de inona ny moyen alefan'ny zareo lojika be satria izy manana moyen alefa ny drone ampiasainy ny caméra de surveillance manana ny agent secret izy ny traçage par téléphone amin'ny tontolon'ny internet ampiasainy ny intelligence artificielle manetsika ny miaramily izy ny fitaovana rehetrarehetra ny robot sy ny sisa rehetrarehetra satria izy manana moyen ary ao anatin'ny fandrosoana isika dia izay zavatra izay tena misy mihitsy parametre iscanenry zareo any situation ary ao anatin'izany apetrapetra mihitsy ny analyse manao bilan heure par heure izy ary tsy maintsy misy pression apetrany am'ireo agent zay sélectionné isahana an'izany asa izany de itakiny vokatra résultat io zao miredareda be ny afo any Gironde be ny village calciné ravagé zavatra simba sy ny ohatry zany efa misy mihitsy ny maty victime hatram'ireo mpamono afo de manetsika moyen zareo ny canadiera sy ny sisa rehetrarehetra de raha izay zany ny antom-pimezany zareo referetsika am'izay hoe satria zareo manana moyen lojika izy raha ime satria izay zavatra izay rehefa asiny pression de itakiny vokatra ary tsy maintsy mahazo vokatra izy de normal ny azy hoe am'izao vanim-potoana ny lumière zany ataontsika an'izay zany anambaratsika azy intelligence artificielle zao am'izao monde numérique izao de isika au lieu de mitaper la porte ohatra je ne sais pas amin'ny coalition atsika firenena ohatra hoe firenena malagasy miara-miasa amin'ny Rosiana natao ihany koa hoe mbola ao ny fifandraisana amin'ny firenena frantsay na ny sadeka na je sais pas tsy haiko tsy teresaka géopolitika pourquoi hoe tsy monsieur taper la porte amin'ireny pays matanjaka ireny tsika afatsika mamono afo ohatra hoe ao Gironde zao miredareda be ny afo de tous les moyens zany amin'izay hoe ireto avy ny moyen afaka ampiasaina pompier militaire moyen terrestre moyen aérien sotrotra zany fa ny atsika tsy ilay moyen zany no ampiasaitsika ohatra hoe raha raitsika zany
tondro zotra ao amitsika de hoe ratsy mangaika de hoe manana miaramila isika, manana agent secret isika, manana fiaramiasa amina pays grande puissance be tsika, Rosia ohatra satria azadiny fefa petit à petit en possession long terme makatoerana zareo ary zay fiaramiasa amy Rosia zay efa nisy ny tontolon'ny formation militaire na ny amin'ny tontolon'ny saina zany na pratique sur terrain. Nisy ihany koa ny fanampiana tamin'ny alalan'ny reny fiara-mifono vy formation militaire efa andresako teo sy ny sisa rehetra. Dikan'izay zany dia tokony efa misy zavatra aki zany hoentina niady tamin'ny resaka insécurité voalohany indrindra ary ny resaka alajaza ny variry sy ohatrohatrany teny meny olona satria raha ny tokony ho izy dia moyen tahaka an'izany no noetsehina zany zay no nandrasandry zareo lojika lay fimezandry zareo lojika satria tsika manana zany hoe pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir présidentiel ananatsika daholo zany pouvoir judiciaire fa vavaka no ny etitsika sy nataotsika ny bahatoerana be teo amin'ny parifianana lakely za aloha tsy hoe manome tsiny an'izany ary midiabolise ny tontolon'ny fivavahana fa miezaka fotsiny aho zany aloha hatreto manaposaka an'ilay hevitra hoe iomezan'ny olona isika hatreo hoentiko am'ilay arme hoe spirituel kosa ary lay izy hoe lay fivavahana iomezan'ny olona sisa ilay hoe délivrance vavaka fao be tahaka ireny no hititsika miady amin'ny trangan-javatra izay misy eto amin'ny firenena ny sécurité ny lohatapaka sy ny zavatra ohatrohatra zany. Voalohany indrindra aloha de présente daholo hitantsika tao i Père Pedro, hitantsika tao pasteur Mayola ary pasteur Jocelyn zay nanaovantsika fanamariana teto satria peu de temps après nanao fanambarana i pasteur Jocelyn amin'ny hoe za tsy mana problème pasteur Jocelyn hoe atiara-panahy io izy de misy zavatra mila telosina be da be mitenoncé zavatra be da be izy zay nanaovantsika fanamariana ny amin'ny hoe mahafinaritra kosa satria efa manomboka mitodika any amin'izay fijery dénonciation zay sy manapotsitra ny fahamarinana zay fa en espérant ka hoe tsy resaka juste apaisement fotsiny satria fatatsika ny église MRE, ny église chaîne sy ny église zay mitovitovy firiakevitra am'zareo fa presque any amin'ny tontolon'ny prospérité. Ny antony mahatonga ana miteny an'izany sy ny manindry an'izany dia hoe mahafinaritra izany raha raisina am'izay le hoe nisy dénonciation sy proclamation nataon'ny pasteur Jocelyn zay tena hoe atsaiko izy amin'ny ministère tazominy sy ny ondro be da be zay manaraka azy ary tsapa mihitsy zany rehefa misy zavatra potsirina momba ny MRE sy momba ny pasteur Jocelyn zay efa nitondratsika fanamariana teto fa tena renao mihitsy hoe misofla tena hoe mitrena ao aorianan'izay zavatra zay fa tsy izay no tenentsika eto fa hoy ateo hoe midera kosa zany tena hoe makasitraka satria ny antony dia efa manaraka ny diatsika zany ny karazana pastora tahaka ireny miroso makany amin'izay hoe conscience ary miappuye amin'izay hoe fahatsapana izay fa hay tokoa efa misy ny ady ara-panahy ary misy zavatra tokony andehanana amin'ny mahitsy sy ny zavatra tokony hoe dénoncena ary blamena mihitsy ny asan'ny maizana tahaka an'izany ny fanompontsampy ny sorona ny fahavetavetana sy zay moa de tsy mitsahatra mihitsy no miteny an'izany eto malgré ny bilan'ny olona sy ny menasy ataon'ny olona anay sy ny fitenenan'ny olona ratsy anay zay ny amin'iny de hitantsika tao ihany koa ireo ogre des politiciens be dia be nomboka tany amin'ny filohan'ny PRRM ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana atsaina ny garde des sceaux madame ex diaspora tatia i madame Fanirso zany ny mpitondra tenin'ny gouvernement Gaspard Finisoa sy ny sisa be da be karazana mpanao politika satria azadino fa nietsika tahaka an'ireny ihany koa de sady politika no fivavahana rehefa nisy fotoana efa niresaka an'izany teto isika ny hoe fiarahamiasa ny mpanao politika sy ireo mpaminany izay préfiguration ny any amin'ny apocalypse toko fahafito ambin'ny folo lay esprit bibidi eo indrindra satria matetika ny fivavahana dia instrument politika
anylay izy ary zay ny mahatonga an'ilay hoe iomehezan'ny olona sisa mihetsika tahaka ireny. Lasa fiomehezana sisa satria instrumentaliser trop ny tontolo-pivavahana. Tsy ho androany no nisy mpiandry misaron-dohatra an'ireny teo amin'ny parviana analakeny. Ary tsy teo ihany fa teny amin'ny lapan'ny mahazo arivo, teny avoloha partout ailleurs. Acteur, actrice ao anatin'ny hetsika politika foana ny mpiandry. Tsy ho hitariko zay sujet zay fa fantatsika rehetra ny réalité. Isaky nisy fivoaam-pitondrana tao anatin'ny hoe midelogea mandrodana fitondrana anankiray, mametraka fitondrana anankiray, dia hitatsika foana zany fa acteur, actrice fervente ao anatin'ireny hetsika politika ireny, instrumentaliser foana ny akanjo fotsy, ny mpiandry zany, ny fivavahana. Satria raha vao miresaka mpiandry tsika miresaka akanjo fotsy dia zay no manome ny définition hoe mpivavaka kristiana. Ny olona tsy tia lalao FLM reny, ny olona tsy tia lalao hoe FPVM reny, ny olona tsy tia lalao hoe FJKM reny, ny olona tsy tia lalao izao reny, fa ny an'ny olona dia tout simplement mpivavaka kristiana. Ny rajotra tamin'izay fiomehezana izay dia ny mpandala ny fomban-drazana sy ny tontolo ara-drazana rehetra dia mimery zareo, me ihany koa zareo satria ny résultat no miteny hoe tsy ho androany ange no nisy hetsika toy ireny ary marina izay constatation andro zareo zay. Tsy ho androany nisy ny fikaonandoham-pirenena, tsy ho androany nisy délivrance mpiandry miakanjo fotsy misaron-doha sy ny sisa rehetrarehetra. Oui, d'accord amin'zareo, fa lay vokatra résultat zay noresantsika farany teo deuil national. Nahoana ny vokatra, aiza ny référence ny vokatra? Eo indrindra ny mahatonga ny olona iome, mahatonga ny vazaha iome amintsika. Satria ny vazaha mampiasa moyen izy arak'ilay zavatra noresantsika teo dia misy vokatra andrasany, misy vokatra takiny ary misy vokatra à la hauteur ny moyen ampiasainy. Fa isika kosa raha mivavaka dia pour notre propre intérêt. Tsy ao anatin'izany fa miezaka maka ny toerandreo izay amin'izay intérêt an'izay. Izay no zavatra mampalahelo ka mahatonga antsika hanambara eto an'io amin'ny hoe zary lasa fiomehezan'ny olona sisa ireny hetsika ireny. Mampalahelo le izy tena mampalahelo. Inona raha zany no fanapahan-kevitra tokony ho raisintsika, ny solution tokony ho apetraka sy ho ekentsika, miverina amin'ny zavatra efa noresantsika lava be teto foana sy ataonay alerte eto foana, itsofanay trompette eto foana, mibebaka. Fibebahana raha izay manaiky manolo tena ary manaiky hotarian'ny fanamasina, manaiky hiasan'ny filazantsara ny ten'Andriamanitra selon la Bible. Raha miresaka eran'ny filazantsara zantsika dia hatrany amin'ny hoe fitsanganan' Jesosy Kristy, satria ilay fitsanganan' Jesosy Kristy iny no manangana ny endrim-pahafatesana rehetra izay manapaka eto amintsika. Raha tsy raisintsika mihitsy zay le hoe destination finale fitsanganan' Jesosy Kristy zay dia tsy misy zavatra ho voaombro mihitsy eto Madagasikara. Zay ihany koa dia miorienté antsika ny amin'ny lesona teolojika ny amin'ny hoe tsy ampy fotsiny zany raha hoe tandrana sabata, tsy ampy fotsiny raha hoe tsy mihinana henan-kisoa, tsy ampy fotsiny raha hoe izay dia efa miana fahasoavana, tsy ampy fotsiny raha hoe izahay dia mijanona amin'ny tontolon'ny teny logos zay ihany dia ampy anay, tsy ampy fotsiny ny hoe zay dia charismatique fanomezam-pahasoavana any tena fahanay manana ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Tsy ampy zany rehetrarehetra zany, fa raha vao tsoa mihitsy ilay tombo-kase hoe Jesosy Kristy tsangana tamin'ny maty, satria ny fitsanganana iny no misymboliser
ny hery celestialy force celeste ao an-danitra ao a tonga velona sy manapaka eo amin'ny firenentsika de izay no miteraka délivrance ho an'ny firenena anankiray ho an'ny ankonana anankiray ho an'ny communauté anankiray ho an'ny mpino anankiray raha voatsy zay endrika filazantsara araky ny namitianako azy zay no andraisantsika azy ary tonga velona eo amin'ny fiainantsika fa arak'ilay hoe zavatra nitsopotsopontsika zany hoe esprit religieux ao anatin'ny voahidy ao anatin'ny religion zany isika dia tsy afaka marina amitsika mihitsy ny soratra masina fa mijanona amity fizarana ity fotsiny tsika hoe zary lasa fimezan'ny olona ny etsika tahaka ireny Taona toko favalo andin'ny fahinina amin'ny telopolo versikle fahintsika rehetra korany zanaka no mahafaka dia ho afaka tokoa ianareo tsy voandroany no miteny an'ity ary tsy voandroany no manamafy ny zavatra efa noteneniko a ny atoky ihany koa hoe amin'ny ankapobeny ny tarigetra ny pejy dia io a Jesosy Kristy manafaka io tsy reny hetsika teo amin'ny 13 mai reny no manafaka atsika tsy resaka sarin-doha tsy resaka akanjo fotsy au pire ara hoe tsy io fifangaroan'ny politika sy ny fivavahana io tsy izany tompoko no manafaka atsika fa tsy maintsy Jesosy Kristy ihany any zanaka no manafaka atsika de izy no mitondra atsika any amin'ilay fitsanganana amin'ny maty teo amin'ny hazo fijaliana iny izay isika vao afaka mianoka vokatra raha hoentitsika any amin'ny délivrance tontolo spirituel tontolo celeste ny vokatra tiatsika apetraka eto amin'ny Madagasikara ny pire ny zava-doza ny zavatra mamoetra ny zavatra mampalahelo dia sady tsy moyen lay tsapaitanana ohatran'ny ampiasain'ny vazaha malgré hoe efa tokony amin'izany raha ny zava-misy ankehitr'io satria manana ny minimum any amin'izany isika caméra de surveillance manana corps militaire isika manana corps d'armée isika manana ministre be da be isika sy poste ministériel afaka isahanana ny pitsopitsony sy ny antsipriany mikasika ny olany mponina ny olany vahoaka manana elita isika manana olona intelligent be da be isika mampalahelo anefa dia sady tsy am'izay moyen izay matériel isika no tsy à la hauteur ihany koa amin'ilay moyen spirituel normal raha vokatra izany rehetrarehetra izany dia sady tsy avy no tsy havanana sady tsy eny no tsy Baiboly miteny aoka ho eny aoka ho tsy aoka sady tsy mafana tsy mangatsika fa alohan'ny vavakoa Jesosy Kristy fa misy point tena tokony ijorotsika zany raha tia hita vokatra sika de ny zava-doza sy mamoetra sady tsy amin'le matériel sika sady tsy hira zany tsika no tsy hanao tsanjery amin'ny tontolo spirituel ihany koa sika de mbola manao kilalao ny fivavahana mbola manao esprit corrompu monsieur corrompre ho anatin'ny fampivadiana ny fivavahana amin'ny tontolo politika ary atao moyen foana instrument foana zadiny fa ny filohan'ny PRRM de talohan'ny nandraisan'ny fitondrana de ny akanjo n'ilay akanjo mampiandry izy za akory tsy mitondra jugement aminazy azary mitsodrano anazy sy mampahery anazy mba ho tafavoaka am'izao obscurité izay iainan'ny firenena izao mba hadio izy amin'ny fandraisany andraikitra amin'ny fitantanan'ny firenena ary mba hita vaholana izy satria izy ihany koa de tena hitampiasarany pression be sy iantsorohan-javatra be da be mihitsy izay mahatonga azy haloto eo masony zao tontolo zao sy masony malagasy za de tena mitsotrano azy mihitsy ary mampahery azy fa kosa ny teny atsipoko azy maholo-dehibe azy hoe rehefa tsy hitanao ny lalaka ivoahana de manoro-hevitra azy démission zay fa treto ho teo iverenako ilay tsoakevitra teo ilay tolo-kevitra teo farany teo hoe mampanahelo ary mamoetra de isika sady tsy amin'ilay matériel no tsy amin'ny spirituel normal raha fivavahana
ny tahaka ireny lasa tsara fimezana, lasa blagy, lasa fandrapirapin'ny olona, lasa ataon'ny olona fandrona molotra fotsiny ary ny zava-doza dia ny anaran'i Jesosy Kristy lasa maloto miaraka amin'izay ihany koa satria tsy manondro fotsiny an'ireny mpiakanjo fotsy ireny ny olona, tsy manondro fotsiny ny institution religieuse sy ny mpivavaka, ny mpandrapirapy sy ny mpiome, fa voatondro miaraka ihany koa Jesosy Kristy io fivavahana isany io firy taona zay ny fivavahana teto 900 taona mahery zay nidiran'ny baiboly teto vavaka foana hatramin'izao tsisy vokatra hoy tena izany mihitsy le izy. Au contraire nefa hoatsika zay efa misokatra amin'ny maso manady tena mahita mihitsy hoe tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany lalaka ivoahana am'izao tsy misy afa-tsy ny vavaka mahery vaika sy ady ara-panao amin'ny tontolo spirituel any ny lalaka ivoahana am'izao obscurité zao fa izay zavatra zay lasa voaafin'izao situation actuelle zay sady vérité no véridique ihany koa manarona ny fahamarinana rehetra satria izay ny lasa écran géant eo amin'ny fiarahamonina malagasy de eny lasa irairain'ny olona sy ataon'ny olona fanalahana frustration sy ataon'ny olona fakana fialamboly sisy mampalahelo hoe rehefa te mimezan'ny olona de fivavahana zany tolonga isany ety amin'ny Facebook sy ny TikTok ty hitanareo ampahana toroteny de reny no atao copie coller amina ampahateny de atao montage de atao zary lasa fimehezana sisy de petit à petit miataka amin'ny fivavahana ny olona. D'ailleurs ny résultat eto Madagasikara efa tafataka amin'ny fivavahana ny ankamaroan'ny malagasy ary raha statistika ihany koa de mbola ankoatran'ny hoe ny mpanompo sampy nipetsaka eto ny mpangalatra ny mpamon'olona de ireo zay tao anatin'ny fiangonana de lasa miataka ihany koa amin'ny fiangonana de makaiza lasa am'izay mitsetsitra zavatra araka izao tontolo zao ohatra hoe manao live ry kialangita atiny ray tena hoe 5000 j'aime 5000 followers mijery eo daholo na ry Tasmena na ry Black Nadine koa nefa tsy misy zavatra minorirany tontolo ara-panahiny any ankoatra hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay koa ny zavatra resahanao fa de zavatra fotsiny hoe mame plaisir anofony sy zavatra mametavita ny fanahiny sy teny ratsy fifampiatsiana fanambaniana zavatra ohatrohatr'izany dia normal raha tonga am'izao ny fitafarana isin'ny firenetsika zay ihany koa dia manamafy ny lohaten'ny bibatsika any amin'ny efa zary lasa fimezan'ny olona sisa ny fivavahana ary Jesosy Kristy mihitsy no mihezana ao anatin'izay tondromolotra sisa zary lasa fanalana frustration sisa vokatry ny zavatra misy rehetrarehetra vokatry ny tsy fametrahantsika ny toerany sy ny asiny ny lanjan'ny soratra masina sy ny teny soratra masina tsy ny fanetretena tsika tsiraray avy ao anatin'izany zay fanentanantsika eto foana hoe mila mibebaka isika malagasy tsiraray avy zany rehetrarehetra zany nefa dia manamafy ny voasoratra foana satria fa tsinjon'Andriamanitra ary zay no mahatonga anay mahatonga antsika tsy misaraka mihitsy amin'ny vérité biblique selon la Bible satria tout a été prédit, tout a été écrit de ny amin'io any amparany any olona di tena ho ty vola tsy manaja izay masina de ao anatin'ny tanteraka antsika izany mihitsy ty resaka resantsika ty hoe ao anatin'ny tanteraka malagasy tsy manaja izay masina ny fahaza ihany koa de me fotsiny mivavaka reo fa mivavaka lasa olon'olom-pona zany sisany fivavahana zay zany ny définition any fivavahana am'izao tsisy ilana an'izany fivavahana izany tsony olon'olom-pona zany olona mivavaka izany olona taraiky zany olona tsy salamasaina zany daholo ny zavatra endritsika sisa eny amin'ny tambatsotra satria lay tendance mihitsy no maneho an'izay mampahery-tsika rehetra izay mbola ao amin'i Jesosy Kristy sy mitana ny fahamarinana mitazona ny famonjena araky ny fahesorana an'Andriamanitra tsy toatsika mampahery-tsika ary mifampahery foana isika mifanonona fiadanana ny am'izany zay no fizarana fohy de fohy tsotra de tsotra nikasika an'iny teo amin'ny hetsika teo amin'ny délivrance tao anatin'ny de national malagasy teo amin'ny pariviana Analakely iny
soratsika ny tompo any am'izay voambara izay de mino fa misy zavatra voarainao ao anatin'izany. Rehefa fafa moa ny pibatsika de fantatrareo fa enregistré any amin'ny YouTube ny fanambarana sary feo rehetra. Tianao Jesosy amin'ny raha soatsika rehetra, maka sitraka betsaka tompo veloma.